Tsimbadika zany zao. Tsy maintsy mitsimbadika zao, tsisy ratra eto ka tsy ho sitrana. Ka tsisy endrika déformation eto ka tsy ho sitrana zao. Mitsimbadika zany zao. Nisy olona afaka tamin'ny fatapahana lalandra, tamin'ny larobia alina iny ngambany, nafahany herin'Andriamanitra. Zao a le hositra ny fampitsimbadiana iny a, eo amin'izay ohatra hoe misy fivotosana, ninona aiza n'aiza amin'ny vatanao a, misy tsy metimety tsara dia hosory amin'iny. Fa zao dia misy fitsimbadiana, zao dia zao, fa tsy rapitso, zao dia zao. Zao dia zao misy fitsimbadiana. Ohatra hoe masonao tsy mahita tsara, hosory fa zao dia zao. Ny sofinao tsy mandre tsara, hosory fa zao dia zao. Zao misy zavatra mitsimbadika eto, misy zavatra mitsimbadika eto, misy zavatra mitsimbadika eto. Mitsimbadika ao anao, misokatra ny masonao, mandre ny sofinao, mandeha tsara ny tongotrao. Le mivonto ao amin'ny nononao iny, miala iny zao, miala mandrakizay le ao amin'ny nononao iny, miala mandrakizay, miala mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nina tsy milamina ao amin'ny vatanao a, miverina amin'ny laoniny zany, milamina zany zao. Zao dia zao a, zao dia zao a, zao dia zao. Le aretin'andolava iny mitsatra mandrakizay. Tsy hitanao tsony iny, tsy hitanao tsony iny. Lenao le miteterany norana iny, mandeha mitsori lehibe iny foana, mitsatra iny zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary zay tokoa nitateraka. Mitiavatana mafy fideranan'ny Tompo ary. Amen. Mazao toerana. Farany a dia amarantsika. Amen. Nisy olona nikasika ny sisin-dambako tany amin'ny fiangonana taloha reny, dia voan'ny accident koa sasany, dia mahatonga anazy ohatry ny hoe manao pochette zany, zay vao tafapetraka. Dia tao am-piangonana dia nikasiany ny akanjoko, dia eniko nisy mipoaka tao an-damosiny, dia le olana tao amin'ny tolo an-damosiny nanjavona tanteraka. Zao a, rehefa ho raisinao io lamba kasika io, mosoara tsotra io niara-niditra taminao teto a, fa rehefa ho raisinao io lamba kasika io androany, le varavarana tsay atao reny anomboka hisokatra ao anao. Mitovy a, le zanako le Alfonso afaka tamin'le hoe roplanina any anjery iny a, tamin'ny lamba ara-paminena kasika iny nateny an-tanany. Eny an-tananao iny a tsisy fandriky ny fahavalo afandrika anao zany tsony. Tahaka le varavarana ny sokatra tamin'le zanaka vaviny zona, rehefa naofany iny lamba kasika iny, varavarana rehetra mikatona nanohatra anao, anomboka hisokatra ho azy zany. Tahaka ny hoe iny lamba kasika iny nanala n'le fanahy ny fahadalana tamin'le vehivavy teo, ary nampitsahatra n'le fanitona tamin'le tovolahy. Ninina manankirotana ny anjara voatendrinao amin'ny fanavotana, dia voafafa miala amin'ny fiainanao androany. Mbola ataovy amin'ny tany loha izy fa za tsy niteny hoe alaivo a. Ianao dia fa tsy manana fanahy fankatoavana sady fa inona ny olana. Ka mangintsika azafady a. Ninona nisokatra tamin'ny Elia dia nisokatra koa teo anatrehan'ny Elisa. Engany enao a, ho isaina ho mendrika hitondra ny lamba kasika ara-paminaniny iny. Engany enao ho mendrika hatrany hitondra ny lamba kasika ara-paminaniny iny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay tokoa no tanteraka. Nanangana ny maty io taloha. Tsisy zavatra ho faty-tsony eny ampela-tananao.
It has raised the dead in their numbers. nanangana maty be dehibe iny a Nothing is permitted to tsisy omena lalana your system. ho faty ao amin'ny vatanao ao. Any baby in the womb that Ny has zaza ao ankibo rehetra izay tsy nihetsika tsony as you place this man rehefa apetraka ao ny lamba akasiky eo amin'ny kibonao dia ao amin'izay angatana kicks back to life. dia velona indray zany zaza zany mihetsika. Please Ka azafady a keep remembering tadio a it is God. Andriamanitra miasa io And God wrought special. ary Andriamanitra nanao fahagagana Only did it through the hands of Paul. fa natao fotsiny tamin'ny alalan'ny tanan'ny Paoly God was behind the scene. fa Andriamanitra no tao ambadika ilay famantarana So that handkerchiefs and aprons were taken from him today. dia mosoara sy ny fiarina akanjo no nalaina teny aminy ary dia sitrana ny marady ary ny fanaratsy dia niala tamin'ireny 11 and 12. It's, asa 19 11 12 ka tsy iza le izy a it's not us, tsy tsika le izy a tsia it is fa kosa Andriamanitra at work. no miasa Ordinary vessel. amin'ny lalan'ny fantsona izay ny fidina The glory goes to him. ny voninahitra dia ho anazy fa tsy ho an'izaniza. And so Elisha said, dia hoy izy Elisa hoe aizy Jehovah Andriamanitra Eli fa tsy hoe aizy Eli aizy Jehovah Andriamanitra in Elijah. niasa tao amin'ny Eli mesa zao He said, yes, I'm here. dia zay eny ty ary a Yes, I'm here. zay ty a So he came on the scene. dia izy ny tonga teo. That my son said, Le zalako ny teny hoe Jesus Christ, Jesosy Kristy that Bishop Oyedepo serves, zay tompony bisopy Oyedepo eto izy the dead sneezed. dia nievina le maty le olona efa maty nievina Calling on the God niantso an'Andriamanitra izy I serve, zay tompoko not on David. fa tsy Davida ny natsony The rat. za tsy mahatsangana na dia voalavo maty ary raha tsy vitako fa hozy fa le olona maty efa voafono iny a 24 hours 24 heures came back. verina indray velona So every time you are challenged, ka ny fotoana mandalo zava-tsarotra aizy Jehovah Andriamanitra ny raiko David Oyedepo, Davida Oyedepo then the God of your father, dia le Andriamanitra ny rainao hitsangana and deliver your desires. ary hanome zay fanindrinao any aminao. Whatever can refuse that God. Ninona tsy afaka handany io Andriamanitra io le Andriamanitra ao afa tsy Davida dia tsy afaka ny andanao koa Yes, rehefa miteny Andriamanitra hoe eny zany niasa tao aminy dia eto indray aho I was the one at work. izaho izy niasa tao aminy dia eto indray aho zao It is the God of your father. dia le Andriamanitra ny rainao no atsoinao fa tsy ny rainao. It's only in one place per time. Izy ngia amin'ny toerana ray ihany ny afaka andehanany amin'ny fotoana ray fa le Andriamanitra ny rainao. In the paper, I was sleeping in my house. Tamin'ile flyer sany teny tamin'ny teny tsy fantatra zange tany an-trano no natory le Andriamanitra nirakano ny teny dia nampiasa ny feo ako fotsiny When I was on my bed, za tamin'io mbola tany am-pandriana natory my voice. fa ny feo ako ny eno le olona engane le Andriamanitra ny rainao Continue to show up. ito iseho hatrany a naiza naiza misy zavatsarotra lalovanao. Sir, if all those things were coming from me, I would Raha vaty amiko daholo manko ireny zavatra mitrango ireny efa maty aho ohatra izay have missed virtue in my life. za tsy mbola nisy herin'ny ala taty amiko na nkely azana za nge fantsona fotsiny e fa tsy zany loharanony ireny raha zany loharano ireny mety efa vitany amiko ngambany The God of my father, miantso ny Andriamanitra ny raiko isan'andro ry zareo mety tsy ahita tory angambany raha ny rainao ngambany atsoina ohatra zany tsy maintsy mifo yes, misy olona miantso avary eny ary Lola, yes, avary indray misy miantso ye part time. olona folo miara miantso avy any Japon avy any Chine dia miara valina daholo. Please understand how this thing plays. Fataro zany rehetra zany azafady a Your father, tsy ny rainao a fa ny Andriamanitra ny rainao take that man to rehefa raisinao lamba kasika io ny ataonao an instrument raisinao le fitaovana anetsehana ny Andriamanitra ny rainao when you are challenged by rehefa mandalo zava-tsarotra ianao na ohatra hoe zay ny devoly toetra your father will show up. dia le Andriamanitra ny rainao iseho The one that shows up in his life will le niseho teo amin'ny fiainany a iseho eo amin'ny fiainanao ihany koa and God rod ary Andriamanitra nanao man to amin'ny lamba kasika ara-paminaniny iny a ahita fagagana miavaka ianao special miracle, fagagana miavaka special miracle, fagagana miavaka special miracle, fagagana tsy mahazatra special miracle fagagana tsy mahazatra in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Now take those Zao ary a prophetic man alaivo ireo a ho lasa lamba kasika ara-paminaniny alaivo le izy
and stand to your feet. dia mitsangana amin'ny tongotrao. And God wrought Ary Andriamanitra ho zononanao fagagana lehibe maro by the hands of Paul, tamin'ny tanan'i Paoly. so that handkerchiefs and aprons were Dia mosoara sy fiaran'akanjo aminy nentina tany amin'ny marary. the diseases were healed, Dia sitrana ny aretina. and evil spirits. Ary ny fanaratsy nivoaka taminy. Everyone under any torment Niza niza ao ambany fampahorian'ny fanaratsy by the God of your father. noho ny amin'ny Andriamanitra ny rainao Spirit gets out of you now. Zany fanazany miaina aminao zao. Amen. May the God of your father Engany ny Andriamanitra ny rainao continue to manifest himself to you in all circumstances. hitoiseho aminao hatrany amin'ny toe-javatra rehetra. From now, Manomboka izao to prevail where others travail. manomboa ianao mandresy eo amin'izay le sany sasany mafy. Begin Manomboa ianao mandresy where others travail. teo amin'izay nitototon'ny hafa. Begin Manomboa ianao mandresy where others travail. teo amin'izay le sany sasany mafy. Begin Manomboa ianao mandresy others travail. teo amin'izay nampitototon'ny hafa. And so shall it be Ary izay tokoa no tanteraka in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. And so shall it be. Ary izay tokoa no tanteraka. Get seated. Mazao toerana. Ataovy andohanao ary iny Ataovy amin'ny lohanao. Put that mantle on your head. Ataovy amin'ny lohanao ilay izy Breaking forth right Misy zavatra miposaka zao there where you are special miracle. Laiza misy anao zao misy fagagana lehibe zao mitranga. Misy fagagana mitranga zao tsika rehetra maneran-tany Ataovy andohanao ilay izy Ataovy andohanao amin'izay ilay izy Experience the transmission Dia manomboa ianao manomboka mahatsapa le fanovana. of the grace upon your father flow. Le fampitanany le fahasoavana eo amin'ny rainao mikorinany amin'ny vatanao any. It's done. Vita izay vita izay It's done. vita izay It's done. vita izay. Thank you, Jesus. Sotra Jesosy. In Jesus' precious name, Amin'ny anara tsara-bidin'i Jesosy ary nandraisantsika. congratulations. Arabaina ianao Congratulations. Arabaina ianao. Congratulations. Arabaina ianao. All across the world, Tsika rehetra maneran-tany raha nikasen'Andriamanitra ianao in the anointing session, nandritra an'le fotoana niositra teo impartition of the na le fampitakery tamin'le mosoara ara-paminanina teo suddenly in raha nisy zavatra nitranga tampoka tamin'ny fiainanao teo, nisy zavatra nivanony amin'ny herin'Andriamanitra. stand to your feet. Na zay misy anao mitsangana ianao raha nisy zavatra tsapanao nisy fiovana tamin'ny fiainanao teo, mitsangana amin'ny tongotrao Your bags and your Bibles and walk to Raha afaka hoentinao ny babolinao sy ny pôketrinao dia mankany sery aloha we just wave our hands. avafainy tananao We have something torn. raha nisy zavatra tsapanao hoe nandritra n'le tsodrano ara-paminany nandritra ny fanaovana nositra teo, Take your Bibles and your mitsangana ianao dia mankany sery aloha mijoro vavolombelona zany Amen. Amen. Glory to God. Voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Amen.
misy ve nisy olona ve teo nandritra ny tsodrano ara-paminana ina nanaovana ny ositra teo tsapanao hoe nisy zavatra niova Now, in all the locations, please let them come forward. mandrosoa ery aloha azafady a dia soraty ny vavolombelonao Hands to God and begin. raha tsapanao zany naiza naiza ianao eto Madagasikara ihany koa manaraka an'izao na tsapy ianao nisy fiovana teo a tamin'iny ositra sy tamin'le fampiampiasana tsodrano ara-paminana teo a mitsangana ianao dia makanesa ery aloha ery amin'ny alitara nisy zavatra tsapanao hoe niova atao aminao ohatra hoe tsy nahita tsara ianao dia nahita tsara avy eo a arak'ile tsodrano rehetra teo raha nisy zavatra tsapanao niova Something has torn. mandrosoa ery aloha a mandrosoa aingana azafady a Testimony sheet. dia mba omeo micro ry zareo a Be celebrating God dia akalazan'Andriamanitra as we go on. dia andrositsika Give God thanks. mitay misaory ianao an'Andriamanitra dia raha hoe Across our viewing centers in Nigeria, attendance grew day 2 by 54.35%. tany Nigeria koa zany a tamin'ny herintaona par rapport amin'ny tamin'ny herintaona zany nitombo 53,4% 1.9% over last year, nitombo a 63,09% by 51% over last year. Come and give the Lord a big mitefa tanina mafy ny tompo amin'izany fitombona zany a goes down. tsisy zavatra mitotongana zany amin'ny fiainanao manomboka izao It will also interest you to know that mety alinanao koa ny alala to 60 major languages of the world, adika amin'ny fiteny enimpolo maneran-tany zany zao ny fivoriantsika ity a and that includes anisan'ny zany a Japanese, japonais a Chinese, sinoa Portuguese, portugais Arabic, arabo among others. akoatra ny zavatra hafa malagasy ihany koa Never lie. Andriamanitra tsy mandanga zany Languages last year, tamin'ny herintaona i 40 langue a tamin'ity taona ity 60 langue ny andikanan'ity silo ity zany a ty afatanina amin'ny fideranan'Andriamanitra we had 150 nations last year, we had tamin'ny herintaona 150 this year. 50 ny firenena nanaraka tamin'ity indray a 50 ty afatanina ho an'ny tompo To God be ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra well. Also interesting, we have the zavatra iray malina ihany koa ny endry zareo zany a of all the messages efa avoaka DVD ny endry zareo zany ny toriteny rehetra any and the MP3. ny antsika ao amin'ny Facebook zany a Give yourself the opportunity and you'll be blessed in the name of Jesus Christ. No one, tsisy etona ray azy tsisy tahaka an'i Jesosy for tsotra all ray this testimony, ny amin'ny vavolombelona rehetra give the Lord a big hand. ampio a mba hiteaka mafy fideranan'ny tompony amin'ny vavolombelona rehetra These are the raw acts of God. tena hoe asan'Andriamanitra mivangana zao a eto anivon'ny olona To him, ary ho anazy ny dera rehetra Jesus has touched you. nikasika anao Jesosy manamera am'ireo olona rery aloha rery sy raty le vavolombelonao a ianao mijoro vavolombelona eo Jesosy a anao ny manaraka amin'ny fiainanao Acts in your life. Please aza tazomina ny asany tamin'ny fiainanao a remain under this shiloh. zay rehetra tao ambanin'ity fandrakofanara apôstôlika ny silo ity a Also your testimony alefaso ny vavolombelonao a dia mba omena voninahitra Andriamanitra set for the next set. dia omendrika ianao amin'ny manaraka amin'ny fiainanao Celebrate him for your testimony. mankalaza anazy zay ny amin'ny vavolombelonao a amin'ny voninahitra dia ho anazy satria anazy daholo zany rehetra zany mena azy ny dera amin'ny anarany Jesosy Kristy amen Hallelujah. halleloja Hallelujah. halleloja Well, between now and manomboka izao ka hatramin'ny silo 2021 a your turnaround identity, lefa tsy mba dia nahafataranao tafatoetra zany the name of Jesus. amin'ny anarany Jesosy Kristy Please watch out for the following dates. akanao malina tsara amin'reto daty reto ary a Be relevant to us. satria reto a daty manan-danja ao antsika dia raina ny tompo Shiloh 2021 ny silo 2021 a to 12 7 décembre ka hatramin'ny 12 décembre 2021 December what? firy hoe And to what? ka hatramin'ny firy 7 au 12 To 12 7 au 12 décembre a is the time for Shiloh. zay a ny datin'ny silo a 2021 Everyone ny rehetra zay velona androany a dia mbola ho velona koa amin'izany vanim-potoana zany everyone breathing today. zay manam-pofinaina amin'ity androany ity dia mbola anam-pofinaina tsara kokoa amin'izany daty zany Everyone laughing
today. Zay rehetra meme ty androany ty dia mbola ime mihoatra noho izany amin'izany andro zany. Anyone mourning today will be dancing Nizaniza misaona amin'ity androany ty amin'izany kosa izy andia in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Well, we are having Christmas service as our custom is Dia Friday mahazatra antsika koa zany amin'ny 25 décembre fivoriana krismasy a. across our various churches worldwide. Ny fivorintsika krismasy zany amin'ny 25 décembre moa. And our crossover night is Dia ny alina fiampitana lakamisy 31 décembre 2020. and that is where we shall be having the prophetic Dia declaration. izay hoe izy fanambarara-paminaniana amin'ny taona raiky amby roapolo sy arivo azontsika amin'io manomboka izao sy ka hatramin'izany a ny ambiny fombiazanao le vavolombelona mandrava fetranao a dia ho atolotra eny ampelantananao And there shall be no carryover. ary dia tsisy ho tarivela hoe ho ampitaina amin'ny taona manaraka, tsisy andingana nyity taona ity ny fitainao amin'ity taona ity fa vao tsara. Our annual prayer and fasting Ny vavaka sy fadikana fataontsika to Sunday 24th 4 janvier ka hatramin'ny 24 janvier 2021, le 4 ka hatramin'ny 24 zany. Monday, January 4th, Lundi 4 janvier Sunday, ka hatramin'ny alahady 24 janvier 2021. big news. Vaovao lehibe. May 2nd, 2 mai a all through to May 9th, ka hatramin'ny 9 mai shall be our 40th liberation anniversary. dia fankalazana ny fahefapolo taona niraka fanafana. A week-long celebration Fankalazana mandritry ny herinandro for 40 years of wonders, nandritra n'izay efapolo taona na fahagagana maro a, efapolo taona na voninahitra, 40 years of supernatural manifestation efapolo taona ny fisehoana mahagaga, of all kinds. efapolo taona tamin'ny karazana be lehibe ny fatokian'Andriamanitra. You shall be alive then. Ho velonaina ianao amin'izany andro izany a, You shall be alive and well. ho velonaina soma tsara ianao. Before then, Fa mialohan'izay prophetic world ny teny ara-paminanina rehetra mahakasika anao tamin'ity silo 24 ity have been fully delivered. dia efa nomenanao tanteraka izany. You believe that? Let me hear your loudest. Raha minanao manaovana amenana farak' izay mafy, Let me hear your loudest. ataovy mandrena amenanao farak' izay mafy indrindrany a, Let me hear your loudest. Amen. ataovy mandrena amenanao farak' izay mafy indrindra. May 2nd, 2 mai a May 9, ka hatramin'ny 9 mai 2021, 2021 the 40th fankalazana anniversary ara-paminaniana 40e anniversaire nytiraka ity zany a, mitavantanana mafy fiderana ny tompo a. To God be all praise. Ho an'Andriamanitra ny dera rehetra. To believe we are done already with the testimony slips. Efa voaray ilay vavolombelona. Let's come around and anoint the ark of testimonies. Andaontsika ary anositra n'ilay samy fiaran'ny vavolombelona dia amarana an'ity fivoriantsika zany. Up to just, you can select about five striking testimonies. It's a lot of testimonies. Be dia be moa vavolombelona zany a. Let the priests that are assigned Vaoka ny mpisorona zany izay voatendry a, bottles of oil. aka ny tavoangana diloilo a. Amen. Have you selected a few of those testimonies, please, for sharing? Ny vavolombelona zany ho zarainaingana. Quickly, please. Zarainaingana zany. Thank you, Jesus. Soda Jesosy. In the name of Jesus Christ. Please share them so that the precious people can get back on their seat. Dia afaka mamahazo toerana ilay olona zany avy eo. Richard Bakari has been 7 months pregnant, and the child in the womb was said to be dead. But as the mantle came upon her, the child began to kick in the womb again to the glory of God. Hallelujah. Dead in the womb bounced back to life. Come and give the Lord praise. Hallelujah. Mrs. Ekbo Miriam, also 5 months pregnant, and the doctor said after a while that they could not see any baby in the womb anymore.
But as the mantle came upon her, suddenly also the child began to kick to the glory of God. Oseni Rafiat Adenike, for 10 years, had her wrist broken. But also as she received the mantle, that broken wrist was instantly restored and she set free. Everything broken about your life is now restored. Every dead organ in your body now bounces back to life. Every dead baby, 2 testimonies on a row, every dead fetus in the womb bounces back to life. Now, at the same time, this oil is blessed to turn the content of this ark into testimony in the name of Jesus Christ. Yes, read on, please. Go ahead. Yes. Hassan Temitokwe, 5 years lump in the breast, instantly disappeared as the mantle was received. Give the Lord praise. Margaret Afuwakwe was partially blind since last year, but also as the mantle came upon them, began to seek olona tsy nahita tsara dia rehefa natao teo amin'ilay lamba kasika dia nahita izy ao voninahitr'Andriamanitra. Let her come forward, please. Let her come forward. Thank you, Jesus. Saotra Jesosy a. As the content of this ark Ny ato anatin'ity samby fiara ity rehefa hosorana item therein, izay rehetra voasoratra ao a dia mivadika vavolombelona in the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Go ahead, please. Anoint them as we read on with the testimonies. Hosorana ilay izy izany a dia mandeha ny vavolombelona. Babatunde Adisa. He said he asked God for a brand new set Nangataka. of testicles with Tsy tao izany a ny testicule nipotika fa rehefa tonga ilay lamba kasika new test. nivoaka va ny testicule vaovao be izany a nataon'Andriamanitra ho anazy a. Now let's get only 2 more, please. I know you have too many, but Be dia be vavolombelona fa anankiroa manaraka. Roa sisa. Saotra Jesosy a. we serve. Ten'Andriamanitra io topontsika io a eto izy etanivontsika zao a manao fagagana indray izy zao akala zao izy asan-draha ataova izy. Alleluia. Sabama Chikwebe also had a dead womb, dead baby in the womb. Maty ny zaza tao akibony a The mantle came, fa rehefa tonga ilay lamba kasika tampoka teo baby also jacked back to dia nietsika ilay zaza. Wokoro Eddie, for 10 years had difficulty in breathing. Folo taona sahirana miaina ho sepitra ary marary amin'ny tongony Mantle was received. fa rehefa voaray ilay lamba kasika ara-paminaniana ilay izy ilay sahirana miaina afaka miaina normal izy malalaka tsara ary ny fanantenana rehetra dia niala ho voninahitr'Andriamanitra. Mitavatana farak'izay mafy ho an'ny tompo a. Tsisy fiafarany a ny zarana an'ireto vavolombelona reto To stop at a point. fa misy teboka mila mijanona antsika raha eo mankalaza anao fotsiny izay. The nations of the world are this Tsika rehetra manera-tany amin'izao a yourself. naseho anao ny herinao raiso ny fisoranay amin'ny anaran'i Jesosy. Receive our praise. Raiso ny fideranay amin'ny anaran'i Jesosy. All the testimonies that came forward today Ny vavolombelona izay tonga rehetra teto androany a is for life. dia vavolombelona mandrakizay reny. There is no small testimony Tsisy vavolombelona kely izany oa. behind Andriamanitra ny ao ambadiky ny asa rehetra that we have experienced today. izay tsapantsika androany We celebrate him in it. ary ankalazaintsika izy ho vokatra izany valiny izany So shall it be. ary izay tokoa ny tanteraka This testimony, reny vavolombelona reny a tsy vadika alahelo izany reny. all the children that Jesus, the children of the life, brought back to life in the Izay zaza nentin'i Jesosy velona indray ilay tao akibo a ho velona ho ela velona reny zazy reny they shall be delivered safely. ho teraka soamatsara reny zazy reny They shall fulfill destiny. atateraka anjara voatendry The mother and the baby shall be saved. samy voavonjy na ny reniny na ny zanany In the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy.
Thank you, Jesus. Saotra Jesosy a. All rise to our feet. Ndaotsika iary tsangana daholo ary a. Tena Andriamanitra io tompontsika io a. What a time to close this program. Tena fotoana ty hamarana. Hallelujah. Alleluia. Amen. Don't forget, Azadino a. we have our major Thanksgiving sessions tomorrow. Rapitso zany fisaorantsika. Why Fisaorana daholo ny fivorintsika rapitso a. Miomany ianao a. another round of dance Fa misy fidi manaraka indray zany. fighting. Mandiha ohatry ny miady mihitsiny. Amen. All your might Mandiha amin'ny herinao rehetra. Voninahitra an'Andriamanitra. and this message. Ny amin'ny fahatsarana sy ny famindrapony. Aloha hiteny aminao a. Ny rehetra eto. 7 days, Ao anatin'ny 7 andro. something spectacular. Isy zavatra mampitolagaga ahafahanao mijoro vavolombelona. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Our end of year Thanksgiving is the Amin'ny last fisaorantsika faran'ny taona zany a. Dia ny lady farany amin'ity taona ity a. celebrating God. Ankalazan'Andriamanitra tsika ny amin'ny fatokiny a. Nandritra ny taona. The world was locked down. We were not. Izao tontolo izao nihiboka fa tsika tsy nihiboka zany. Nitehiriziny velonena soamatsarytsika. Na isambatan'olona fianakaviana. Mpikambana mpiray finoana ato a. Ho anazy iray ny voninahitra rehetra. Asandrato ny tananao roa a. Ampio a isaotra an'Andriamanitra indray mandeha indray. Akala zao izy. Saotra Jesosy. In Jesus' precious name. Amin'ny anara tsara be dia Jesosy any isaorantsika. All that you have seen in me of Ninona hitan'ny fahasoavana hitanao tato amiko a. going to be seen in you from now. Dia ho hita amin'ny koa zany manomboka izao. The same God that has Le Andriamanitra izay niazona afaka mitsambikimbikina hatrany. Tao anatin'izay 7 taona zay. Iazona koa afaka hitsambikimbikina hatrany amin'ny androm-piainanao rehetra. not one of us Tsisy na dia iray amintsika eto azy a. Ka hitropitaly between now manomboka izao a. Ka hatramin'ny silo amin'ny herintaona. not one shall Tsisy na dia iray azy eto. remember of Ka andevina ao anakotry ny fianakaviana amin'ity taona ity. no ministry Tsisy asa fanompona voasolo tena. representations of the world today Dia manera-tany. go down. Ka hiraraka. Every work of the Lord, Ny asan'ny tompo rehetra dia itoy iova-mbara tonga hatrany. revival shall break Fifohazam-panahy hipoaka manerina amin'ny firenena rehetra manera-tany. and everyone shall see it. Ary ny rehetra dia ahitan'izany. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Congratulations. Arabaina. Congratulations. Arabaina. Arabaina. Congratulations. Arabaina. And congratulations. Arabaina. And congratulations. Arabaina. The devil has lost the battle over your life. Efa resiny dia voly tamin'ile ady teo amin'ny fiainanao. Only galore from henceforth. Fa tsy mba fitsambikiana vavolombelona foana manomboka izao. Precious name. Amin'ny anara tsara be dia Jesosy. After sharing the good Rehefa avy mizara fahasoavana we now carry on dia ny mpankoralina andeha all along. dia tarika antsika amin'ny fiderana. All along. Fiderana. Don't forget we have that praise. Azadino fa misy Just release misy sedehana fiderana vao navoaka all along. hoe fiderana mitoy hatrany. Ka idera Everybody goes out of the premises. mandra-patafavoaka ny olon-drehetra zany dia misy fiderana foana ny endry zareo any a. The premises. Mandra-pivoaka daholo ny olon-drehetra. Your husband, Dia ny vadinao, ny raha matoa vadinao miandry anao zany. you and your husband and your wife, you go together. Nareo mivady izy miaraka zany ho any le membre koralina any amin'ny zareo zany zany a. Raha vao miala eo anao dia fantatra oziny. Amen. Can I ask you to give the Lord a big hand for the choir? Mitafatana mafy ianao ho an'ny koralina. They did wonderfully. Nanao asa mahafinaritra ry zareo a. Zao a. This is not Shiloh Mass Choir. This is Faith Tabernacle Choir. Tsy koralina ny silo fa mbola koralina ny fef tabernakla. Tsisy olona navaizavaiza. Fa reo ny koralina mahazatra ao amin'ny fef tabernakla zany a.
nanao an'ireny asa mahagaga reny a. all the service unit Ny groupe rehetra, ny officiel rehetra, for your service. ao ka ianao ho tahina noho ny amin'ny fanompona nataonao. Security, Na sécurité, protocol, na protocole, mpampiditra parks and gardens. ny mpanao parking. Bless for your steward. Ao ka ianao ho tahina noho ny amin'ny fanomponao. Sanctuary keepers for Mpanadio a, na nadio an-trano an-trano a, times. nandritry ny fotoana. Bless for your steward. Ao ka nareo ho tahina noho ny amin'ny fanompona nataonareo. Everybody will have something to show for their service. Zay rehetra dia manan-kasoedy olo ny amin'ny fanompony. You are not serving God at a loss. Tsy maty antoka ianao manompo an'Andriamanitra fa hita mazava tsara. Your matter. Fa iseho Andriamanitra amin'ny mombanao. Amin'ny anarany Jesosy. Now, before we share the goodness, Alohan'izy zarantsika fahasoavana, 3-4 people. miara-balo ianao olona telo na efatra. Arabaina ianao hoe arabaina. 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 We recorded 446 instant testimonies this morning. Nisy a 546 a ny vavolombelona teony eo. Lift up your two hands Asandrato ny tananao roa a. together. Miaraka aritsika The goodness of izara ny fahasoavana. Eny tokoa fahasoavana samondrapo anaraka atsika amin'ny andro etrehanantsika. Dia toerana ao an-trano Jehovah mandrakizay tsika. Amen. now, hold it. Just as this church, through Shiloh this year, Tamin'ny alalan'ny silo tamin'ity taona ity, blessing to 158 nations, valo amby dimampolo amby zato zany firenena nanaraka voatahina. become a Tsy hoe Nigeria dia ho fitahina fa tsy olana ntsony a ho amin'ny firenena eto ambonin'ny tany. the turnaround grace Le fahasoavana fitsimbadiana teto asilo visit us as a nation. hamangy antsika amin'ny mafirenena. 30 nations came to Firenena telo ny tonga nisotro an'le rano aina teto amin'ity toerana ity 2020 tamin'ity silo 20 ity. Firenena maro dia ho avy cover aka fandrakofana amin'ity firenena ity. the story of this nation. Ny fitantaran'ity firenena ity dia miova androany. We shall no more be a byword and a proverb. Fa tsy hoe atao fo fomba fitenenana ohatra ratsy foana ntsony zany Nigeria. We has a turnaround identity today. Dia manana identitena fitsimbadiana Nigeria manomboka androany. Insecurity will become a story of the Ny past. tsy fandriam-pahalemana dia ho fa tantara taloha zany. Kidnapping will become a story of Ny the kidnapping tantara taloha zany sisa. uncontrollable corruption will become a story Ny of kolikoly tsy voafehy a tantara taloha zany sisa. in the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. So shall it be. Zay tokoa ny tanteraka. Whatever won't let Nigeria walk, God will get them out of the way. Inona tsy mamela ny Nigeria handeha Andriamanitra mihitsy ny alanalana zany amin'ny lalana. Whatever is eating up the destiny of Nigeria, Inona mihinana ny anjara voatendry ny Nigeria dia Andriamanitra analan'ireny amin'ny lalana. the nation shall become a peaceful habitation. Ty firenena ity dia ho firenena misy fitoniana fiadanana. Fear in the heart of anybody. Tsisy tahotra ny ampon'izaniza. You will live freely in any part of the nation. Iaina malalaka tsara ianao naiza naiza. And in the name of Jesus, Ary amin'ny anaran'i Jesosy, Nigeria Nigeria become a turnaround testimony. dia ho vavolombelona fitsimbadiana. Shout the loudest amen. Manaova mainana mafy indrindra. Shout the loudest amen. Manaova ny amainina farak'izay mafy indrindra. The story of Nigeria Ny tantaran'i Nigeria dia vo manomboka miova izy izao. the concerns of Ireo olana ny mponina turn to testimony. mivadika vavolombelona zany izao. Uncertainties come to an end. Le tsy fahatomombanana dia mitsamilamy zany amin'ny fiainantsika amin'ny firenena. Nation shall keep going forward. Androsatrany ity firenena ity, This nation shall not be destroyed. tsy ho ringany ity firenena ity, tsy ho potika. Prayer of the saints will keep the nation afloat. Ary ty fiangonana ity ahatonga ny ty fiangonana ity korina hatrany a. Any anaran'ny tompony memboninaitra. Every journey is covered by the blood. Ny dia rehetra na voyage dia voaro amin'ny raha. There shall be no accidents. Tsisy loza, There shall be no breakdown. tsisy faharasimbana, There shall be no
salvation, tsisy fahadisom-pana tenana, no loss of properties, tsisy very fananana in the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. And so shall it be, Ary izay tokoa no tanteraka because of the multitude on ground. noho ny avoaka maro be a. Holding only 3 services tomorrow. Ny any amin'izareo zany raha petso fivoriana telo. We thought Ny any amin'izareo zany a fivoriana telo ihany. God's presence to fill the atmosphere. Fandraindraina foana ny fanatrehan'Andriamanitra ameno toerana. The second at 7:55 and the third at 9:50. Jesus is Lord. Lift up those 2 hands. Asandrato ny tananao roa a. Let's share the good. Ndre mandeha ndao tsika hizara fahasoavana indray. Eny tokoa fahasoavana soavin'ny rapo. Anaraka atsika amin'ny andro hitrahianantsika dia hitoetra ato an-tranon'i Jehovah mandrakizay tsika. Amen. It's my year of breaking limits. Therefore, what eyes have not seen nor ears heard shall be your experience all through the remaining days of this year. Congratulations. 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 Now, choir, turn us on. God bless you. Have the best of the day. The encounter continues. Hallelujah. Hallelujah. 2.